Nahitatra ponja vonjimaika any Tsiafahy ireo olona dimbo saringitra tamin'ilay raharaha fahatratrarana sokatra teny Morondava anteroka omaly niakatra fampanoavana teo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly ireo ka izao nampidirina ponja vonjimaika izao raha ny vaovao nampitain'ny zandarmaria-pirenena izay nanao ny famotorana dia olom-boafidy ny iray tamin'ireo voaroro ireo rajivina dia olona dimy no tratehaky ny zandarmaria-miasa am-Vaovao niaraka tamin'ny sokatra miisa 12 ny harivan'ny 24 Desambra lasa teo. Olona telo hafa ihany koa nampidirina ponja vonjimaika any Tsiafahy rehefa niakatra fampanoavana teo anivon'ny tendrom-pitsarana medy amin'ny kolikoly omaly. Izy ireto indray dia voaroroy tamin'ilay raharaha fikasana nanondrana volamena antsokisoko milanja 7 faingo 7 KILAO teny Ivato ny alatsinainy teo. Mpiasa amin'ny ministera ny roa amin'izy ireo, ny fahatelo kosa dia ilay lehilahy tratehaka niaraka tamin'ny volamena teny Ivato raha ny vaovao nozarain'ny fahatseranana. Saika iondrana any Dubai andray ny sidiny Etiopiana Airlines Tsiafahy no tratehaka niaraka tamin'ireo volamena ireo izay nambara fa valizy diplomatika niaraka tamin'ny taratasy osika raha nambaran'ny fahatseranana. Mpanjakana iray miasa eo anivon'ny ministeran-drambara iny izay voalaza fa nanao sinian'io taratasy osika io no karohana fatratra amin'izao fotoana izao. Joel Randriamandranto, ministra ny fizahantany teo aloha ny filohan'ny filankevi-pitantanan'i Economic Development Board of Madagascar indray manomboka izao izy no misolo toerana ny lantsoakotomalala izay voatendry eo masovon'i Madagasikara ny Etazonia totosa androany famindrapa-efana teo amin'ny rototy misa 20 ireo mpikambana mandrafitra ny filankevi-pitantanan'i rafitra natao piroborobo ny fampiasam-bola eto Madagasikara ity. Misy amin'izy ireo no avy amin'ny sehatra tsy miankina ary misy kosa ny solon-tena-mpanjakana ny fadinan'ny Republika no nanolotra anty ministra ny fizahantany teo aloha ity ho isan'ireo mpikambana eo anivon'ny filankevi-pitantanana. Niaraka ninda teny Andravoahangy ny ministra ny rano lalaina Nijery sy ny filohan'ny délégation manokana ANTANANARIVO Alexandra George nijery ny olona ny fanariana ny rano maloto sy ny ranorana eny amin'ny faritriny. Tato anatin'ny herinandro maro izay dia tsy tapaka miakatra ny rano eny toerana na maina tsy misy orana ary ny andro. Nanolotra vaolana maika ny ministera dia niasa fanadovana ny tatatra amin'ny 2 kilometatra sy fametrahana foto-drafitrasa vonjimaika ahafahana misikotra ireo tatatra voatsindry ao ambanin'ny trano. Raha ny fanadavozan'ny ministera dia natao izao fiara-miasa miaraka amin'ny komina izao ho fanatanterahana ny asa sy ho fandraofana ny fako izy taterina eny Andrialanitra mandra-piandry ny fanavaozana ireo foto-drafitrasa. Taorima sotsivana maro samihafa dia mpanazatra 5 no voatazona ao amin'ny lisitra farany isafidianana izay ho mpanazatra vaovao ny barea Madagasikara. Taorin'ny asa izay nataon'ny komite ad hoc napetraka isafidy izany. Teknisianina teratany vahiny avokoa izy ireo araka ny loharano Vaovao teo anivon'ny federasion malagasy ny baolina kitra na ny FMF. Efa natolotra ireo mpanapa-kevitra eo amin'ny federasion sy ny fanjakana moa ireo anarana ireo ankehitriny ary andrasana ny fanapa-kevitra farany mahakasika izany. Raha ny nambarany Joel Randriamandranto filohan'ny FMF dia mialohan'ny farantaona izao no ivoahan'ny anarany izay ho mpanazatra ny barea Madagasikara Vaovao.